Sotranao aho Jesosy malalo no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola nomenao izao fotoana izao ahavelomako. Mangataka anao Jesosy hitari-dalanay avy amin'ny alalan'ilay fanahy masinao, anambara ny fahatsaranao amin'ny olona izay iaino. Aoka ianao Tompo hikasika ny tsirairay avy ary ahita ny fahatsaranao koa izy Tompo, satria ianao dia Andriamanitra velona sy mahery ary Andriamanitra mamaly vavaka ianao, Andriamanitra miaino anay ianao. Ka dera ho anao rery ihany, rilay alfa sy omega, ny fiandohanay ary mbola koa hiafaranay. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana, ity video laharana fahafito ity no amaranako ny tantaran'ny fiainako nanomboka tamin'ny fahazazako ka hatramin'izao. Nefa na dia hoe nataoko ara hoe fahafito farany ito dia mbola misy ny maro hafa izay mbola hoeninao ary efa heninao koa ny sasany tamin'ny fijoroana vavolombelona hafa teo aloha amin'ny video izay tsy tao anatin'ity izay nataoko hoe tantaran'ny fiainako ity, satria raha ohatra ka atao laharana be dia be dia tsy ho tapitra mihitsy. Ity video farany ity dia ampahery kely anao ahako. Raha nareny tantarako rehetra ianao nanomboka ny fahazazako dia mino aho fa tena tsapanao fa Andriamanitra dia eo amintsika mandrakariva izy, na andro na alina, ary na inona olana amin'ny fiainanao dia apetrao amin'ny Jesosy ny fiainanao, satria izy dia ilay Andriamanitra velona sy mahery avy any Nazareta. Izy rery ihany no tokony anatonantsika. Ry havana, fijoroana vavolombelona anankiroa no ataoko ato anatin'ito video ito. Ny anankiray dia tamin'ny fotoana mbola tao anatin'ny fanontanianan'ny Tompo izahako sy ilay anadahako amin'ny Tompo ny amin'ny asan'Andriamanitra. Dia rehefa mivavaka izahay dia samy mitondra izany eo amin'ny Jesosy, manontany hoe Jesosy inona no sitrakao. Tao anatin'io fotoana io ilay efa nasain'i Jesosy izay hoe tsy mahazo intsony mikambakambana amin'ny fomba-pivavahana rehetra, na hoe amina vondrom-pivavahana hafa izany fa mila mandeha irery, satria ny Tompo nomeny teny izahay, dia ny teny nameny Tompo dia tao amin'ny Isaia 9:9 ilay manao hoe: ary nandre ny feo an'ny Tompo aho, nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao, inty aho, irao aho. Nanaiky izany izahako anao ny asan'i Jesosy, dia toy izany koa ilay mpanompon'Andriamanitra miara-miasa amiko. Nanaiky koa izy anao ny asan'i Jesosy, manaiky ho iraka Jesosy. Izany hoe tsy hiandry olona hibaiko intsony isika, fa rehefa manaiky anao ny asan'i Jesosy dia miteny tahaka ny tenin'ny Isaia mpaminany eto, mamaly ny Tompo, inty aho, irao aho. Manaiky izany tena anao ny asan'i Jesosy. Tao anatin'izany dia nisy ny fotoana nampanofisan'i Jesosy ahy. Ny nofy hitako tamin'izay dia ny zavatra naseho an'ny Tompo ahy tao anatin'ny nofy dia nahitako ohatrany hoe arabe izany, fa tsy hitako izany ny ambony ihany fa misy lavaka izany. Dia io lavaka io tsy tena lavaka lehibe le izy. Io lavaka io misy olona anankiroa izany ao anatin'ilay lavaka. Dia izahako izany, tsapako anankiray amin'ireo olona ireo. Dia eo amin'ilay arabe eo ambony hitako Jesosy. Mitsangana izany Jesosy dia hitako izany ny tongony sy ny akanjony lavabe. Dia ny zavatra ny teneniny
ny tamiko sy ilay olona teo akaiko tao anaty lavaka, hoy ny tompo hoe, satria tamin'izay mbola tato an-trano ilay akanjo mpiandry, dia hoy ny tompo aprimo ireny, tsy ilaina intsony ireny. Dia hitako nanokatra misy sakosy marron izay tao anatin'ilay lavaka, dia nisokafako ilay sakosy marron dia natsofoko tao ilay lamba, dia ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray teo akaiko koa napirina an'ilay izy tao anatin'ilay sakosy. Dia noho ny avy eo hoy ny tompo tery ambony tery hoe, ny tana zany teny hoe andao. Hitanao ohatran'olona mibaiko hoe andao, avo be zany izy io eo ambon'ilay arabe, tena avo be, tsy hitako koa ary ny endriny, fa ny tongo sy ny akanjony iny hitako dia ny tanany manao hoe andao. Dia ny diko hitako mihitsy manidy an'ilay fermeture an'ilay sakosy, dia tapaka teo ilay nofy. Noho nefa andro maromaro, noho nefa niresaka tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra miara-miasa amiko ako dia ohatran'ina ho ny fitondrasanao ny lamba ampiandrinao. Dia hoy ilay mpanompon'Andriamanitra, sakosy marron ozy izy, ry havana. Ilay mpanompon'Andriamanitra le anadahako amin'ny tompo izay miara-miasa amiko ato izay menada no naseho an' Jesosy hoe tao anaty lavaka, izany hoe ny fombafomba mpivavahana rehetra araky nefa nolazaiko anao tamin'ny video teo aloha dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Izay no natonga an' Jesosy niteny taminay hoe tsy ilaina intsony ireny fa andao anaraka. Dia nampidirina tao anatin'ilay sakosy ilay akanjo mpiandry dia nidina tao anatin'ny lavaka. Jesosy ery ambony, zany hoe isika izany mila miala amin'ny fombafomba mpiangonana rehetra tompoko, izay araky ny nazavaiko tamin'ny video teo aloha, fa toy ny fariseo hoy Jesosy, ny fombafomba mpiangonana rehetra, fa tsy eken'i Jesosy izany. Ary tenin'Andriamanitra ray nomeny tompo an'io tamin'izany nanomana izao video izao, hoy Jesosy hoe, raisiny ao amin'ny bokin'i Jeremia 7:15 ny 5, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny lazain'i Jehova, ho voaozona izay olona mahatoky olona sy manao ny nofo ho sandriny ka miala amin'i Jehova ny fony. Be dia be ny mbola matoky olombelona dia ny mpitondra fivavahana izany. Za tao anatin'izany teo aloha, ka tsy eken'i Jesosy izany. Izay no nanalan'i Jesosy haitao. Mila isika ry havana tsy matoky olombelona. Raha mbola mitoky ianao ny amin'ny pasteranao, ny amin'ny mpitondra fivavahana anao, na ny mpiandry ao am-piangonanao, na evangelista, na mpaminany, nizaniza io, ka amenao toerana ambony kokoa noho i Andriamanitra ka raha vao misy zavatra miseho amin'ny fiainanao dia iny ianao miantso azy na mitoky aminy dia tsoroko aminao fa tsy ahita an' Jesosy mihitsy ianao. Eny ry havana, ny tantara anankiray farany ambarako aminao an'io dia tao anatin'ny fotoana fitondrasana ampivavahana izahay ny amin'ny anaovana ny asan'Andriamanitra. Dia tao anatin'io no nanontany an' Jesosy izahay hoe, Jesosy ahoana ny anaovanay ny video? Mivoaka ve ny endrikanay? Rehefa anao video direct izahay ao amin'ny page Facebook. Dia noho ny avy eo Jesosy nampanofy ahy. Ny nofy naseho an' Jesosy dia baiboly no nasehony tanatin'ny nofy baiboly mivelatra no naseho an' Jesosy tao anatin'ny nofy. Dia noho ny avy eo nazavain' Jesosy izany. Tsy tian' Jesosy rehefa ao anaty ny video direct no mampiseho endrika izahay, satria hoy ny tompo mampierikerika olona
manjary tsy mifantoka tsara ny olona tsiraray avy raha manomboka hijery ilay mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny video. Izay no tenen'ny Tompo. Izy no tokony ho banjintsika tsiraray avy ary tena hoe mifantoka tsara aminy ary ao anatin'ny saintsika rehefa eo aminy isika. Izay ry havana no nahatonga ny ao amin'ny video anay direct page Facebook tsy izahay kory no mivoaka eo fa baiboly no mivelatra eo satria ny baikon Jesosy no arahanay ka voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ry havana, izay ny amin'ny video ary talohan'izany koa ny Tompo no nanome ny teny izay hoe vondrom-bavaka mihaja Andriamanitra. Mihaja dia ilay mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika, izy no nomeny Jesosy an'ilay hoe mihaja tao anatin'ny nofoko izany. Dia izahako no nameny Tompo an'ilay hoe ampiana hoe Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny Malaki dia mbola Andriamanitra ihany namea an'io teny io hoe mihaja aho, aiza ny hajako. Dia Andriamanitra no niteny hoe io Malaki io no raisinareo fa mila ny hajako aho. Izay ry havana ny momba ny ao amin'ny page vondrom-bavaka mihaja Andriamanitra. Mampaherenao ahako, mahereza mitady an'i Jesosy irery ihany. Jesosy irery ihany. Aza mitoky amin'ny olombelona ianao satria be dia be ny fampianaran-diso, be dia be ny mitarika any amin'ny fahaverezana, be dia be no mila ajaina ny olombelona tady aka ny toeran'Andriamanitra. Mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Mibebay ianao dia mitadiavanao an' Jesosy. Arao izay tena marina fa miala kosa amin'ny fiampianaran-diso satria ny fanahinao no very any amin'ny farihy mirehetra afo mandrakizay fa aoka isika tena hiomana iaona amin'i Jesosy. Farany hoy ny tenin'ny Tompo amintsika tsiraray avy anio. Raha tena te hiaina amin'ny fahamarinana marina ianao ka andeha araka ny fahamasinana dia raiso ny tenin'Andriamanitra. Petera 1:5 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Ry havana, hoy Jesosy aminao anio, hoy Jesosy amiko anio, manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, eo ambany tana maherin'Andriamanitra fa tsy eo ambany tanany mpitondra fivavahana. Jesosy irery ihany, Jesosy irery ihany Tompoko no afaka hanavitra anao, no afaka hanafaka anao, no afaka hamonjy anao, no afaka hamany olana anao, no afaka hampanginanao raha mitomany ianao, no afaka hikarakaranao. Izy irery ihany no nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rany ho antsika tsiraray avy. Ary izy irery ihany no afaka hidirantsika any an-danitra. Ary izy irery ihany no mpisolo vavantsika eo anatrehany ray. Ary izy irery ihany no mpamonjy. Ary izy irery ihany no niteny ao amin'ny teniny Apokalipsy
toko 2:20 andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:10 mivaky toy izao: indro afainganao ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana ary ny fiafarana. Aleluia, aleluia. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany. Amen.